dia ampifaliana indray no anolorana ny araba mba ampiriritsoa ho antsika mianakavitsaka anavaka manaraka izao afatra foy fampahirezanao a miaraka amiko izao pasteur Tojoka Navaromanana miaraka aminao a ary akasitrako hatrany ny MCTV zay miara-miasa amin'ny fampitana ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra foy ny afatra ifampahirezantsika eto izay anasako antsika rehetra manaraka amin'ny réseaux sociaux hoe sara hoe tsy mandany megabe manahoana izao afatra ao kanefa tena andraisantsika toro lalana ara-panahy ahasony mandrakizay antsika sy asony lafi-piainana rehetra mihitsiny manana ny toe-tsain'i Kristy na le toe-tsaina misisika zay no loha hevitra ara-panahy ifampahirezantsika amin'ity fotoana ity tao anatin'ny fampianarana teo aloha dia nianaritsika ny amin'ireo toe-po mila nanana mba ahafahantsika matahiry le fiainana be dia be ao amin'i Jesosy fa ahoana ihany koa ny ahafahantsika mandrombaka misimisy le fiainana be dia be ao amin'Andriamanitra na le fiainam-bavao dia mila miova ny toe-tsaintsika mila manana toe-tsaintsika voalohany misisika mandrombaka izany andeha ary aloha hivavaka foy Jehovah-Andriamanitra ray misaotra betsaka anao amin'ny anaran'i Jesosy tompony amin'ny afatra ifampahirezana eto amin'izao plateforme izao osoro manokana na dia teny tokana aza mba ahasony fanahinay ahasony mandrakizay anay anova ny sainay satria ny tenina hoe miovao ianao amin'ny fanavaozana ny saina makasitraka fanay masino amen hoy ny filazantsara ny Luka 7:20 manao hoe misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo fa hoy zao aminareo maro ny tadiditra fa tsy afaka Jesosy Kristy no mampirisika ny olona eto misese ozy izy hiditra amin'ny varavarana ety ianareo dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara Matthieu 7:17 midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana makaiza hony makany amin'ny fiainana ka vitsy mahita azy loha hevitry ny fandarantsika moa dia ny hoe fiainam-bavao ao amin'i Jesosy raha tena te azo an'le fiainanao amin'Andriamanitra zantsika dia mila miova ny toe-tsaintsika mila manana toe-tsaina tia misisika itsika jerevany amin'ny fiainana andavanandro hoe misisika ny olona hiditra bus indrindra moa rehefa arivariva izay ny andro maika hody tsy akijery-tsony hoe zoky olona sa zandrolona sa bevoka sa mitaiza kely fa samy te ho tafiditra ny olona dia samy misesika ny olona jerevy ny olona riavana rehefa misy andreny hoe fizarana ireny tena nahatsikatra fa tena tsy hitanao tsony hoe iza no mivavaka ary iza ny tsy mivavaka fa samy te azo ny olona dia tena mifanesika daholy fa magaga rehefa makasika amin'ny fiainana mandrakizay rehefa makasika amin'ny fiainam-pamonjena ohatra miandriandry zany ny olona hoe ngamany tsy natao anay za nitoko teny amin'ny Facebook zany ngamany tsy natao anay za nitoko teny amin'ny fahitalavitra zany teny aminao manomboka androany raha te andrombaka le fiainana ianao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe miseseo Jesosy na misisio izy fa sady ety le lalana no tery le varavarana tsy haiko ianao na mba efa niditra varavarana teritery tamin'ny fiainana fa tsy maintsy akelezinao tsy maintsy manana fandavan-teny ianao manakely manetry teny mba ho tafiditra ka ny fiainana mandrakizay zany dia natao amin'ireo olona manana toe-tsaina riavana misisika miditra ao anatin'izany lalana fiainana mandrakizay zany ny lalana makany amin'ny fahaverezana dia ambaran'ny Baiboly fa tena autoroute mihitsy ny makany zany mikodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana ozy ny Baiboly betsaka ny olona miroadrany fa ianao kosa zay te hiaina amin'izany fiainana mandrakizay zay te handova an'izany fiainana tsara lavitra ao amin'i Jesosy zany zay mba te hisitraka fiainana mandresy manomboka eto ambony tany manana an'izany toe-tsain'ny mpandresy zany dia toe-tsaina misisika misy teny malagasy zay ny manao hoe ny valala hono tsy indromandry ambavady noho izany zany mila mahay manararoatra ny fotoana anompoana an'Andriamanitra mila mahay manararoatra na dia fotoana tahaka izao aza ionanao amin'ny afatra ny tenin'Andriamanitra hoe dia hisisika hanatrika fotoam-bavaka dia hisisika mba hamoritra lohalika ao tokantrano ny zava-misy isan'andro tsy amilantsika hivavaka zany tsy marina ve zany na ny sakafo andrahoana ny mpianatra tery na ny asa tsy maintsy atao tsy mamelantsika hivavaka fa zasy ianao no misisika satria malarintsika fa ao amin'i Jesosy Kristy ihany no misy ny fiainana mandrakizay amarana sady ny afatra foy ary manana toe-tsain'olona misisika aza dia miandriandrany foana amin'ny fiainana Andriamanitra mila andrasana fa mifahafanao mandrombaka fandresena mila misisika ianao mila mandrombaka ianao dia ho iako aminao tsy hanenina ianao amin'ny mandrakizay ianao voaray ve zay afatra zay hitanao Andriamanitra hivavakantsika Jehovah-Andriamanitra ray io misaotranao manokana satria fantatro ahasoana indray zany tokoteny
na dia foy aza anampy anay mba hahafahanay misisika mandrombaka ny anjara voatendrinay mandrombaka ny anjara fandresenao anay mandrombaka ny anjara fahavokaranao anay raha nisy taminay jesosy ohatrany hoe voasemban-drahoana foana na difo tamin'ny programanao dia amin'ity androany ity hiditra zay ary isisika hiditra amin'ilay vavady ety dia vonjena ny fanahy ho asoavana ny fiainana aminahaka an' jesosy amen. Pasteur Tojarana Varomanana niaraka taminao akasitrahana trany ny MCTV isaoranay koa ianao manaraka tsy tapaka sy mizaran'izao afatra foy izao amin'izay rehetra tao indrindra hafanomponan'ny tompo sady misy ese no misy ese lasa anao tsy aresinao avinao hoe